Matsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Ary ny firenena rehetra dia tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Amen. Ivavaka isika Tompo. Ry Andriamanitra Tomponay sy Mpanjakanay io, mbola amin'ny fofary sy ravo tanteraka tokoa no iankofanay ampanajany eo anatrehanao ankehitriny, mba hiarahabanao izahay ry Tomponay sy Mpanjakanay, hidera sy ankalazanao amin'ny fankalazana tsara sy mendrika indrindra ihany koa, ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria ianao le Andriamanitra Tompon'ny Tompo, Mpanjakan'ny Mpanjaka, Andriamanitra mahery sy mahagaga ianao, masina sy be voninahitra, ary koa manana ny fahefana feno hatrany an-danitra any ka hatraty an-tany. Misaotra anao zay Tompo malala fa noho ny fitiavanao anay dia mbola nomenao tombonandro indray izahay hivelomanay ankehitriny, ahafahanay mivavaka sy miatrika ny voninahitra ao, ahafahanay koa handreny afatrao izay tena maminay tokoa satria ny teninao dia fanilo sy fahazavany lalanay, aina sy fahasalamana ho anay ihany koa, manisy sy mampianatra anay amin'izay rehetra tokony ataonay eo amin'ny fiainanay ray manontolo, amin'ny mahampanomponay anay, amin'ny mahampanomponao anay. Kanefa alohan'izany rehetra izany Jesosy malala dia mba mangataka aminao aloha izahay, mba diovy sy sasao amin'ny rahasoanao ny fahotanay rehetra, ary mba avelao ny fanahy masinao Tompo, hiasa mahery eo anatinay, anazava ny foa mampananay Jesosy malala, anolo-tsaina anay ahafahanay mandray tsara ny teninao, ary koa mpitahiry zany eo am-ponay mba ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay ray manontolo, ary koa ho ampaherezinay manodidina anay araka ny sitraponao. Dia mitenena Tompo, efa vonona izahay hiaino ny afatrao, amin'ny anaranao masina sy manan-kera-bany Nazareta Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika mpianakavy amin'ny finoana rehetra, ary ampifaliana ihany koa no hanonana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity maraina ity dia izay hitantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Paolo ho an'ny Korintianina. Izany dia hitantsika ao amin'ny toko voalohany ny 10 ka hatramin'ny 17. Korintianina voalohany, toko voalohany ny 10 ka hatramin'ny 17. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ary mananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba iray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Efa voalazany avy amin'ny ankohonan'i Kloa, tamiko ny amin'ny toetrareo ry rahalahy fa misy fifampiandaniny eo aminareo. Izao anefa no anaovako izany. Ianareo samy manao hoe izao an'i Paoly, na izao an'i Apolosy, na izao an'i Kefasy, na izao an'i Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny aso fijaliana monjy anareo? Sa ho amin'ny anaran'i Paoly no anaovana batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispo sy Gaio. Fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Nefa mba efa nanao batisa ny ankonan'i Stefasy koa aho, fa afa-tsy ireo izay tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy sy naniraka ianao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy amin'ny teny fahendrena, fandrao foana ny azo fijalian'i Kristy. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampaherezana amin'ity maraina ity. Tena maro karazana tokoa ry havana ny mponina tao Korinto, ary ny ankamaroan'izy ireo dia voalaza fa andevo avokoa. Voalaza ihany koa fa tena niaina tao anatin'ny fahavetavetana tanteraka izy ireo. Anika dia nanao izay daniny kibony mihitsy tamin'ny fijangajangana, ny fanompontsampy, ny fahamamona sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny vahoaka tao Korinto dia taratasy mba ho fahatsiarovan-tena tanteraka. Raha vakina hatrany amin'ny 9 voalohany ry havana, dia eo amin'ny 9 voalohany eo dia milaza Paoly hoe fa nahatonga azy, milaza Paoly fa nahatonga azy ho apôstôlin'i Kristy, na koa iry Kristy, dia tsy hoe izy naniry izany akory,
fa tena sitrapon'Andriamanitra tokoa ry havana. Antson'Andriamanitra mihitsy hoy izy, ary tena resy lahatra tanteraka izy amin'izany antson'Andriamanitra izany, ka tsy mba nimonmonina na koa nitaraitana miepaka tamin'ny zavatsarotra rehetra izay tsy maintsy niaretana. Isika mpanompon'Andriamanitra rehetra ihany koa ry havana, tokony mba ho resy lahatra ihany koa isika, fa samy voantson'Andriamanitra ihany koa e. Mety tsy voantso apôstôly aloha isika e, fa mety kosa ho voantso mpanompon'Andriamanitra hafa, ohatra hoe mpiandry, diakra, filoha-tsampana, mpampianatra sy ny sisa sy ny sisa. Mety ihany koa isika voantso amin'ny toerana maro isan-karazany eo amin'ny asa izay misy antsika any amin'ny toeram-piasana. Fa ny tompo raha miantso antsika amin'izany rehetrarehetra izany dia hanompo azy aloha. Ary rehefa tsapantsika fa antson'Andriamanitra no nahatonga antsika amin'izany toerana izany, dia ninona zavatra mety mitrango eo amin'ny fiainantsika dia tsy mba himonmonina koa isika fa hiaritra amin'ny zavatra rehetra. Ireo kristianina izay nandratan'i Paoly tao Korinto koa ry havana dia nolazainy hoe ianareo izay no hamasinina amin'ny amin'ny Kristy io izy dia tsarovy fa olona vao antso sady masina. Izany hoe tokony ahatsiaro tena tokoa fa olona natokana ho an'i Kristy izy ireo, olom-baovao ary vao antso sady masina. Toy izany koa isika mpanompon'Andriamanitra rehetra, tokony ahatsiaro koa isika fa olona vao antson'Andriamanitra sady masina ao amin'ny Kristy ihany koa. Inona moa izany olona ao amin'ny Kristy izany e? Ny olona ao amin'ny Kristy ry havana dia olona miara-miaina ao amin'ny Kristy, ary dia tsy isika intsony no velona fa Kristy mivelona ao anatintsika. Ny zavatra izay ataontsika dia hivelomantsika isan'andro ao amin'ny Kristy. Noho izany dia tsy maintsy hahavokatra be tokoa isika araka ny teny ao amin'ny Jaona 5:10, ny andinin'ny 5 manao hoe izao no voaloboka, ianareo ny sampana izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Isika ry havana mety tsy ahitan'i Jesosy Kristy mivantana, kanefa tsarovy fa izy dia manodidina antsika isan'andro sady ao anatintsika ihany koa. Moa ve tsy tahaka ny rivotra e? Tsy hitantsika maso ny rivotra e, kanefa dia iainantsika isan'andro ihany koa sady manodidina antsika koa. Isika kristianina ry havana, ato vao antso iaina ao amin'ny Kristy ary masina ihany koa ao aminy dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika ao amin'ny Kristy. Izany hoe raha jerehany ao amin'ny andinin'ny 4 dia marina tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatonga antsika ho kristianina mpanompon'Andriamanitra toy izao. Nosokafana ny masom-panahintsika dia nampahafantarina ny momba an'i Jesosy Kristy isika. Noho izany aoka isika tsy hisy irere izany na dia kely aza momba ny nahatonga antsika hanana ny are-pahasoavana sy ahafantatra ny famonjena. Eto ny tanjon'i Paoly dia mba tsy hanatsiny avokoa ny olona rehetra amin'ny andro iavian'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra. Ary zavatra tena tiany ho tonga saina tokoa ny vahoaka tao Korinto ry havana, tena tiany mba ilaza koa hoe izao tiany ka miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy e. Tokony tsy hanatsiny aho noho izany satria ao amin'i Jesosy ary miaraka ao aminy, tokony hanana fiainana mendrika ho fahazavan'izao tontolo izao. Amaha kristianina antsika koa ry havana dia tokony koa isika mba tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ary koa mba hanana firaisana mandrakariva amin'Andriamanitra. Mahatoky mantsy Andriamanitra izay niantso antsika ary hananantsika firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy izany. Fa ny mahatonga antsika ho kristianina sadasadany dia satria tsy fantatsika izany fahamarinana izany, fa ny zavatra hafa mihitsy ho heverintsika ho maha-kristianina antsika. Ao kanefa tsy hala ao am-pontsika ry havana, fa ny maha-kristianina antsika dia ny fitoerantsika miray ao amin'i Jesosy Kristy, ny fankatoavantsika ary ny fanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, ny tsy fahafahantsika sampam-boaloboka miala amin'ilay fotom-boaloboka dia Jesosy Kristy izany. Eo amin'ny andinin'ny 10 kosa dia ananatra ireo kristianina tao Korinto ihany Paoly hoe mba iray teny, tsy hisy fampiandanina koa hisaratsaraka vokatry ny mpitarika ianareo. Voalaza eto tokoa mantsy fa i Paoly, i Kefasy ary Apôlôsy ireo no nitory sy nitarika tao Korinto, ary dia tsapa fa izy ireo no hitan'ny olona ka nakatoaviny
fa tsy Jesosy Kristy intsony. Ary dia izany no nahatonga ny olona izarazara, kanefa na dia izany aza dia tena iray tokoa isika Jesosy Kristy ry havana. Ary izany anie no nahatonga Jesosy Kristy anao ilay vavaka hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ny zanak'Israely mantsy tena nifanampy tanteraka tokoa raha nafika ny Kanana. Isika koa ry havana mba maniry isika hoe Jesosy Kristy no lohan'i Madagasikara, ary mba hahatonga azy voavonjy dia tokony isika malagasy rehetra, mpanompon'Andriamanitra rehetra mba hifandray tanana, hifanampy, tsy sanatria hifanenjika sy hifanaratsy. Eo amin'ny 7:17 mantsy Paoly dia tena milaza hoe voazarazara va Kristy ho izy? Ary eo amin'ny 7:10 koa dia ho izy hoe izao tsy ny raha nanao batisa fa ny raha hitory ny filazantsara. Satria ny resaka batisa ho izy dia hita fa tena nampisaraka ny olona tao Korinto tokoa. Tsy manamaivana ny fanaovana batisa kory Paoly ry havana, fa manamafy kosa fa tsy ny batisa kory no mahavonjy fa ny filazantsarany Jesosy Kristy izay toriana amin'ny olona. Marina tokoa mantsy fa tokony atao batisa ny olona, fa tsy ny batisa no mahavonjy fa ny fitoriana ny filazantsarany Jesosy Kristy. Ary izany anie no nahatonga Paoly teny hoe tsy ny raha nanao batisa ho izy fa ny raha hitory ny filazantsarany Jesosy Kristy. Ary tena marina tokoa izany satria fotoana ela tokoa mantsy ny nitoeran'i Paoly tao Korinto, saingy voalaza fa tena vitsy dia vitsy ny olona nataony batisa tao. Ny tena lehibe taminy mantsy dia nitory sy nampianatra ny olona ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Raha atao indray mibango zany ny zavatra voalaza dia tena tiany Paoly ampitaina amin'ny olona tokoa ny firaisam-po, firaisan-tsaina, firaisam-panahy, ary indrindra ny fifankatiavan'ny samy kristianina. Ny antony mahatonga ny fisarahana mantsy dia ny fieveran'ny sasany, fa tena mavesa-danja mihoatra noho ny asom-pijaliana ny zavatra hafa. Fieveran'ny sasany fa tena fototry ny filazantsara amin'ny fanaovana batisa ohatra, ny fanasitranana ihany koa ohatra, ny fitahiana maro isan-karazany. Tsy izany anefa ny an'i Paoly satria Jesosy Kristy tsy naniraka azy hanao batisa fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny fahendrena fa ndrao foana ny asom-pijalian'i Jesosy Kristy ho izy. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tokoa mantsy dia zavatra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny asom-pijaliana. Izy ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotana izao tontolo izao mba hampihavana antsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano. Ka raha esorintsika ho eo amin'ny toerana izay tokony hisy azy ny asom-pijaliana ry havana, fa zavatra hafa indray no tokintsika dia tsy maintsy hitondra fisarahana ihany izany. Noho izany aleo mitory ny fibebahana marina mba hialan'ny olona amin'ny fahotany sy ny ratsy fanaony rehetra mba handraisany ny famonjena. Izany ry havana no tena lalana mahomby ahatonga antsika ho an'i Kristy, koa samia manaiky avokoa isika rehetra fa Jesosy Kristy irery ihany no famonjena. Amen. Ivavaka isika. Misaotra betsaka Jesosy, fa tsapanay tokoa fa raha nananatra an'ireo vahoaka tao Korinto ianao tamin'ny alalan'i Paoly Apôstôly dia manananatra ilay kristianina ankehitriny koa, satria tena mitovy tanteraka ny fomba fiainan'ny kristianina taloha sy ny ankehitriny. Be dia be aminay tokoa Jesosy no tsy resy lahatra amin'ny antsonao, tsy tsapanay hoe ny fahasoavanao anie na tonga anay ho mpanomponao. Anka dia mirere fatratra izahay fa ny herinay, ny fahaizanay, ny fanananay no nahatonga anay ho mpanompon'Andriamanitra. Ary tsy mahatsiaro mihitsy fa izay reto anie ka olona voa antso sady masina aminao Jesosy Kristy. Poafaly fotsiny izahay misalotra ny anarana hoe kristianina, kanefa dia tsy miara-miainao aminao akory. Tsy velomanay ao aminao izay rehetra ataonay, anka tsy mahita vokatra tsara izahay. Ary amin'ny maha kristianina anay ao aminao ary miaraka aminao Jesosy dia tokony koa izahay tena tsy hanatsiny amin'ny fiverenanao eny amin'ny raholanitra, kanefa dia tsy izahay izany Jesosy malala, fa mbola miainao amin'ny fiainan'izao tontolo izao anie izahay, mitondra tena ho kristianina sadasada ihany koa, tsy mba miray teny fa mifampiandany, misaratsaraka foana, kanefa mivavaka izay nataonao dia hoe mba ho iray ihany izahay rehetra. Ary mba hatanteraka antsakany sy andavan'ny fitoriana
ny filazantsaranao Jesosy Kristy, dia tokony koa izay iray fo, iray saina, iray fanahy, ary indrindra hifankatia ny samy kristianina. Kanefa dia lavitra anay izany toetra tianao hanananay izany. Anika dia tsy mifototra amin'izay tokony ho izy ny filazantsara torinay. Izany rehetrarehetra izany anie Jesosy ny fahalemenay izany ny fahatsoa-kevitray amin'ny maha kristianina mpanomponao anay. Koa mangataka ny famindramponao izay Jesosy malala. Mamelany elokay rehetra, mamindrafo aminay amin'izay rehetra fahadisoanay ka hanaovanay izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia mba meteza Jesosy hanasanay sy hanadio anay amin'ny rahasoanao. Hanampy anay ihany koa amin'ny alalan'ny fanahy masonao, hatakaranay tsara ny fiantsoanao anay. Ary koa hatsapanay fa izay dia olona vao antso sady masina ho aminao. Ary raha hitory ny filazantsaranao izay dia tsy fototra amin'ny zavatra hafa intsony, fa tena hitory ny fibebahana marina mba hialan'ny olona amin'ny fahotany, ary koa mba handraisanay ny famonjena marina avy aminao Jesosy malala. Ho tanteraka tokoa an'izany. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Mitompo any anitsy lalana antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra so amin'ny faharetan'i Kristy. Izy ny ampitombo sy ampandroso antsika amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, mampiorina ny fotsika sy anatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia. Amen.